araka ny fantatra zany ohatra dia efatra ireo candidat izay latsaka hovidiana izay fa etsak'ilan'izay dia tsy makasitraka ary mangataka ny anemorana ny fifidianana ireo mpisehatra amin'ity taranja ity, zany hoe ireo mpilalao sy ireo mpitantana fanatanjahantena eny anivon'ny ministera eny. Ny omaly sabotsy izy ireo dia nivory tetsy amin'ny ministeran'ny Angovo izay nanambara mazava fa dia mbola maro ny zavatra tsy tomombana ary tsy voaja ao anatin'izany fikarakarany fifidianana izany, ka dia tokony ahemotra aloha ny fotoana anaovana izany fifidianana izany satria misy ny tsy mazava na eo amin'ny lafin'ny code électoral hitondrana ny fifidianana, eo ihany koa ny tsy fandraisana anjara ireo avy any amin'ny faritra amin'izany fifidianana izany, ka dia mitondra fanazavana amin'ity hariva ity ireo mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena izay. Tsy makatoa ary mitsipaka ny anatanterahana ny fifidianana izay ofilo hitantana ny fikambanana ny mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena izay atao ny alarobia 9 febroary izao ireo mpitantana fanatanjahantena sasatsasany eo anivon'ny ministera isa-tokony. Maly izy ireo dia namaky batsilana nandrona ny mpanao gazety tetsy amin'ny ministeran'ny Angovo fa mbola maro ny zavatra tsy tomombana amin'ny fikarakarana ny fifidianana, isan'izany ny fitsipika amin'ny feny fifidianana, eo ihany koa ny tsy fahafahan'ireo any amin'ny faritra mandray anjara ny fifidianana ary ny lisitry ny mpifidy izay mbola manjavozavo ihany koa. Ny zavatra hitanay sy tsapanay fa tsy manaraka ny lalàna izay napetraka ny fanjakana amin'ny fikarakarana ny fifidianana io. Isan'ny singaniko amin'izany moa ny fisian'ity décret 2017-515 izay navoaka tamin'ny taona 17 ao anatin'io zany dia miteny mazava tsara ao anatin'ny article 6 fa ao anatin'ny code électoral dia tsy maintsy approuvé au préalable par l'Assemblée générale. Amin'ny alarobia izao tsika no nieritreretin'ny ao amin'ny SISEF sy ny ministère jeunesse et sport anatanterahana n'ilay fifidianana, nefa dia sahana eo no milaza aminareo mazava eto fa tsy mbola nisy fampiantsoana Assemblée générale aloha hatreto zany anatanterahana ny fifidianana io. Dikan'izay zany aminay tsy manaraka ny ity lalàna izay napetraka ity ny code électoral izay ho ampiasaina amin'ny fifidianana io. Antony anankiray zany izay itenenanay hoe tsy tomombana ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny alarobia 9 febroary io. Tsy mandany sy ny fifidianana ireto nivory tetsy ministeran'ny Angovo ireto araka ny nambaran'izy ireo fa mitaky kosa ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara.